Izay ny hevitra ny mpandrara sy ny mpianatra anisan'ny mampikaikaika ny olona koa amin'izao fotoana izao ny lafiny tsy fandriam-pahalemana manerana ny nosy nanambara ary ireo tompon'andraikitra miaramila fa dia misy ny tsy fahampiana eo amin'ny fitandroana ny filaminana na amin'ny isan'ny olona izany na eo amin'ny fitaovana ihany koa miandry ny fanatanterahana azy ireo zany amin'ny fampanantenana nataony ny Miaramila nampanantena mantsy ny praiminisitra vaovao Roger fa dia ijery izay lafiny izay tamin'ny kabariny. Fa zava-dehibe ny zavatra teren'ny praiminisitra teo amin'izay famatsiana ny olona sy ny polisy-pirenena izay amin'ny fampitaovana satria raha tsika malala fa na dia sady efa vitsy ny olona sy ny polisy ny fitaovana am-pelantanana tsy ampy raha teo fa dia misaotra ny praiminisitra amin'izay ankapisana amin'izay. Raha ampy izay fitaovana izay azo atao tanteraka misy ilay hoe fampandriana fahalemana sy hoe fa ny lamina ny zavatra misy aloha amin'izao fotoana izao dia ny tsy fahampian'ny fitaovana dia tena hita be mihitsy satria dia raha tsika malala fa misy ny any betroka ohatra ny fandriam-pahalemana, misy any manja, misy any be dia be ilay toerana izany ka raha tsy manana fitaovana entina mihetsika dia ataoko fa tsy ho ampy izay. Ny fampitaovana tsy azo lazaina hoe materielina fotsiny fa misy ihany koa araka ny olombelona ka iny moa zany efa ny fampiresahana na ao amin'ny polisy-pirenena zany na ao amin'ny olona mety hisy famenoana ny effectif. Mety hoe firy mitakitsika hoe afahantsika an'izay araka izay azo atao ary araka ny zakan'ny firenena ara-bola. Anarivo misy zay mbola tsy ampy ary raha izay na ny tena marina. Na enonlisme zay dia velombolo tokoa satria hatramin'izay moa zany rahantsika malala hoe tsy ampy fitaovana ary izay foana no entina anadiovantena amin'ilay izy zany fa na dia miasa azy ianao raha tsy ampy fitaovana tsy résultat araka ny tokony ho izy fa dia misaotra azy moa zay zany ary velombolo zay na ianao an'izay dia manantena ny hoe tena atao priorité mihitsy zany ny sécurité araka ny reny teo il n'y a pas de développement sans sécurité dia fa velombolo zany zay dia miezaka amin'ny asa atao.